Zay no zany famoramponao zany sady miderana naranao masina satria tsy mijery fahotanay sy mitoetranay tsy mahatoky ianao fa mandraka androany dia mbola mampaharitra ny teninao sy sakramentranao masina aminay ianao mamondrafo fo aminay ary aoka ny fanahinao masina mazava sy mitarika ary ampiona sy ampahery ity mpanomponao ity izay atao ordinationao pastora amin'ny fiangonanao anio eto amin'ity Trois-Rivières ity ary toy izany ihany koa ny pastora rehetra mba mpitandrina mahatoky amin'ny raharanao izy ao zao raha masina ataonay io zao voninahitsy ny anaranao tsy ho fampandrosoana ny fanjakananao ary fitahiana ity mpanomponao ity dia izahay rehetra samy amin'ny aminao izay vatolampy ny famonjenanay tsy azo itsehina mandrakizay. Amen. Riandriamanitra tompo reneny an-danitro ianao no manazava sy mampiona ny foniny rehetra amin'ny fanahinao masina aoka izay mba voatarika izany fanahinao masina zany ho amin'ny marina rehetra ka mba hifaly mandrakariva amin'ny fampiononana masina ataony amin'ny alala zanako malalanao dia Jesosy Kristy tomponay izay miarabelona sy miara-manjaka aminao sy ny fanahy masina Andriamanitra ray marina hatramin'ny taloha indrindra koa mandrakizay. Ary raha tany amireto Paoly dia naneraka hankany Jesosy izy ka napaka ny olon'ny fiangonana hankeo aminy ary no tonga teo aminy ireo dia hoy izy taminy fantatrareo hatramin'ny andro voalohany nahatongavako teto Ajia izay toetry ny fitondrantenako taminareo tamin'izany andro rehetra izany
dia nanompoky ny tompo tamin'ny fanezetena rehetra sy ny ranomaso ary ny fakapanahy zay nanjo ahy tamin'ny fanotrehan'ny jiosy ka tsy mba nafeniko zay mahasoa fanambarako sy nampianariko anareo teo masony olona ary tao amin'ny isan-trano ary nambarako tamin'ny jiosy sy ny zentilisa koa ny fibebana amin'Andriamanitra sy ny finoanan'i Jesosy Kristy tompo fa tsy nafeniko anareo fa nitoriko taminareo avokoa ny saina rehetra natolotr'Andriamanitra tandremo ny tenanareo sy ny ondry rehetra zay nanaova ny fanahy masonareo ho mpitandrina hiandrasanareo ny fiangonan'Andriamanitra zay novidiny tamin'ny rano fantatro fa rehefa lasa aho te hisy ambody masika hiditra eo nareo izay tsy hiantra ny ondry ary avy aminareo no hiposahan'ny olona sasany mitory-teny tsy marina hitaona ny mpianatra hanaraka azy ko miambeny ary tsarovy fa 3 taona mipaka aho tsy nitsahatra nananatra nareo rehetra andro amanalina tamin'ny ranomaso ary ankehitriny zaho manolotra anareo ho amin'Andriamanitra sy ho amin'ny tenin'ny fahasoavana zay mahay mampandroso sy manome lova anareo eo amin'izay rehetra no amasinina. Voasoratra i Paoly Apôstôly ao amin'ny Korinthiana faharoa fahadimy ny amin'ny fafito ambin'ny folo ka hatramin'ny faraiky amby roapolo. Ko raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olona vaovao izy, efa lasa ny zavatra taloha, indreo fa tonga vaovao ireo. Fa izany rehetra izany dia avy amin'Andriamanitra izay nampihavana antsika tamin'ny alalan'i Kristy sady nanome anay ny fanompoana fampihavanana dia izao. Andriamanitra ao amin'ny Kristy no nampihavana izao tontolo izao taminy ka tsy nanisany fahadisoana ary efa napetrany aminay ny teny fampihavanana koa dia iraka solon'i Kristy zahay koa n'Andriamanitra mampangataka anay aminareo. Solon'i Kristy zahay ka mangataka indrindra aminareo hoe mihavana amin'Andriamanitra ny ianareo izay tsy nahalala ota dia efa nataony ota hamonjy antsika mba ho tonga fahamarinan'Andriamanitra ao aminy kosa isika. Zao no voasoratra Petera Apôstôly ao amin'ny Petera voalohany toko fahadimy andininy voalohana hatramin'ny andininy fahaefatra. Ho amin'ny olona izay ao aminareo, zazo naman'ny olona sy vavolombelon'ny fijalian'i Kristy ary mpiombona ny voninahitra efa aseho koa dia mananatra azy hoe andraso ny ondrin'Andriamanitra izay ao aminareo, mitandrina azy tsy antery fa misitrapo araka an'Andriamanitra tsy amin'ny fitiavana rena maloto fa mizoto-panahy, tsy ho mpanjakazaka amin'ny anjara fiandrasana fa ho fianarany ondry ary efa miseho lohan'ny mpiandry dia hazo ny satro-voninahitra tsy mety simba ianareo. Mateo toko faha-20 ny andiny faha-sivy ambin'ny folo izay mivakoka izao amin'ny anaran'i Jesosy. Koa mandehany ianareo dia tao mpianatra ny firenena rehetra, manao batisa azy eo amin'ny anaran'ny Resy sy ny Zanak'Ary Fanahy Masina sady mampianatra azy tandrina azy rehetra nanateko anareo. Ary indro zao mampanareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataterana izao tontolo izao. Ny Mateo toko faha-20 ny andiny faha-sivy ambin'ny folo dia miresaka ny asa
androany Jesosy itsika. Zany asa fanirahana nomeny Jesosy zany dia tafiditra ao anatin'ny baiko misionary izay omen'Andriamanitra ny mino azy, indrindra fa ny apôstôly izay iraka anatanteraka an'izany asa fanompoana sady masina izany. Eto Jesosy tena no maniraka ny mpianatra hanao mpianatra ny firenena rehetra, ary zany fanaovana mpianatra ny firenena rehetra zany dia misy andraikitra sarobidy apetraka amintsika, dia ny hanao batisa, izay fanaovana batisa trinitaire. Ny alohan'ity batisa rehetra dia amin'ny anaran'i Jesosy raha mamaky ny asan'ny apôstôly tsika fa eto dia amin'ny anaran'ny raisin'ny zanakary fanahy masina ny mahatonga izany batisa zany. Batisa hitondrana ny fanahin'olona ao amin'Andriamanitra, batisa mahatonga ny famonjena ho an'olona rehetra ary hidirany ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra, lalana tokana ahafahany miditra amin'ny fiainana mandrakizay zany. Nefa tsy mandeha irery zany fa iarahan'ny fampianarana. Ny fampianarana ny lalana anankiray hanefena sy hampiorenana ny fanahin'ny fampiorenana mba hananany olona ny toetra maha-kristianina sy haretany toetra ao amin'i Jesosy Kristy mandra-pialany eto amin'ity tany fandalovany ity, ary ambaran'i Jesosy fa tsy ho mora nefa zany manao mpianatra ny firenena rehetra zany. Raha mijery ny tantaran'ny asan'ny apôstôly tsika dia Stefana ny voalohany nandalo ny karaza-paoriana rehefa niakatra ny an-danitra Jesosy amin'izany miraka misionary napetraka tamin'ny firenena zany. Aty hevitra mahakasika ny amin'i Jesosy Kristy niteraka ny fahafatesana, tsy ady hevitra mahakasika ny fiainany andavanandro fa aty hevitra ara-pinoana niteraka fahafatesana, nefa fahafatesana hidirana ny fiainana mandrakizay. Amin'ny tantaran'ny fiangonana ny apôstôly rehetra afa-tsy ny apôstôly Jaona dia nandalo fahoriana tany faritra Turquie sy manodidina rehetra, Armenia hatrany Inde amin'ny Madras, izay nahatonga ireo apôstôly ho faty ho am-perinasa no fanatanterahana izany baiko misionary zany. Ny tompo anefa mampanantena fa momba mandrakariva mbarakatonga ny fataperan'izao tontolo izao. Matetika averiny ten'Andriamanitra imbetsaka izany fomban'Andriamanitra no fanatanterahana ny asany izany. Ny fomban'Andriamanitra dia tsy manakana ny sedra sy ny fahoriana ary ny zava-tsarotra mitondra ny fiainantsika. Fa reny zava-tsarotra reny dia tahaka ny tohatra amin'ny tendrombohitra anankiray, arakaraka ny akarantsika amin'izany tohatra zany no hanefenantsika mba ho lasa manana hery sy tanjaka hiatrehana ny asa. Tsy mandeha irery nefa ny fahorian'ny apôstôly fa tsy lavitra ny fahavalo fa ny akaikina ny mpiara-monina, ny mpiray finoana, ny tsy mahazohazo. Nefa reny rehetra reny dia lalana anankiray hampiorenan'i Jesosy ny finoantsika. Miditra anatin'ny asa pastoraly na rombady tahaka ireo zokinareo izay efa nandalo lalatsarotra, ireo zokinareo izay efa miazakazaka miaraka tamin'ny tompo ary mandray andraikitra feno amin'izany asan'ny fiangonana izany. Tsy asa mora no hatrehan'izy ireny, fa tonga hatraty amin'ny faran'ny tany. Ianao no voaloham-bokatra izay atokany fiangonana vompiasa aty amin'ny faritra Kanada. Na misy ireo zokinao izay ny rahan'ny tompo manokana ho mpanokatra ny lalanao, ny rahan'Andriamanitra manokana izy ireo ho mpialoha lalana amin'izay mission ametran'Andriamanitra anao Kanada zany. Tadio fa mahavoaloham-bokatra dia fomba anankiray anehoan'Andriamanitra fa tian'Andriamanitra nananana olona maro amin'ity faritra Kanada ity mba ho mpanompo, anapiana ireo efa perinasa, nefa koa ahafahana miantso maro mba tanteraka ny baikon'ny tompo vo mandehany ianareo dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra. Satria ilay miantso atsika
no efa nandresiny hery ny fahafatesana nitsangana tamin'ny maty izay maniraka atsika dia izy no anatanteraka nyzany fombany tsy manam-paharoa ny fitantanana ny asa zany. Efa mivolavolain'Andriamanitra manokana ny fiainanao matoenao irany aty Kanada izay famolavolana ahafahanao mandeha lavidavitra kokoa amin'ny asa any rahan'ny tompo. Tsy ho asa mora nefa zany fa asa sarotra, nefa asa sarotra ambany fehian'ilay mpaniraka dia Jesosy Kristy. Aza matahotra amin'izany fanirahananao zany fa ny tompo izay niantsy sy ny fidy anao no anatanteraka. Misy no mpialina anao efa hita sahady zany, nefa zany fialonany zany dia hevitra avy amin'ny Satana mety hanakily hanapotika ny finoanao mba tsy hahafahanao mijoro amin'izany antso iraka amin'ny raha ny tomponao zany. Jereo ny fiangonana io no andraikitra nakimin'ny tompo amintsika. Ampianatra, tsy mampianatra fotsiny fa hanorina fanan'olona maro ka hitondra azy ao amin'i Jesosy Kristy aty amin'ny faritra izay nirarina antsika dia faritra anankiray izay efa voalaza ny faminaniana nampitailay mandreny amintsika fa Madagasikara anatin'ny fiangonantsika tokoa no anorenan'Andriamanitra fitoriana filazantsara vaovao sy any Eropa ihany fatraky amin'ny farany tany koa izay nirahan'Andriamanitra hoantsika. Ho azy any dia resy laza ary voninahitra mandrakizay. Amen. Andriamatoa André Herbert Razakamena manome toky eto anatrehan'Andriamanitra izay mahalala ny zavatra rehetra mba ianao fa ho mahatoky amin'ny anatanteranao zany rehetra zany no ny fahasoavan'Andriamanitra anao. Ekenao marina tokoa ve eto anatrehan'ny fiangonana ny anatanteraka ny anjara asa mendrenanao araka ny lalam-pandrena ny fiangonana malagasy sy ny fitsidika manan-kery eo aminy. Eny tompoko. Aoka ifandretanana amin'izany asika. Zao ary dia tolotranao amin'ny anaran'Andriamanitra ray sy ny zanaka ary fandray masina ny anjara raharaha masina fanao pastor ambany fahefany hery sy ny fahefana izay mampanompon'Andriamanitra sy Jesosy Kristy anao. Hitoriana ny tenin'Andriamanitra na miharihary na manginginy sy ampiasana ny sakramenta masina araka ny manendreny Jesosy azy ka hameny fahotana izay manolotra sy hanambara famelan'ny heliko amin'izay mibebaka. Hikarakara ny marary sy mahantra ary tsy manan-kiana sady koa hampiona ny malahelo sy hananatra ny maniana ary hanavao ny zavatra rehetra momba ny raramasina ny antsonanao araka ny tenin'Andriamanitra. Dia apetrako aminao ary ity zioka ity satria hoy Jesosy entiny zioka ka menarano mba ho mariky ny mahapastora anao. Aoka hivavaka isika rehetra. Ry Andriamanitra mpihindra fo, ianao nefa nampianatra anay amin'ny lalana zanakao lahy tokana mba hangataka anao haneraka mpiasa amin'ny vokatra satria be ny fitsinjaina fa ny mpiasa ny vitsy. Koa mba hainao ifangatahanay ho an'ity mpanomponao ity izay tokanay an'io pastora eto amin'ny fiangonanao. Tompo arovy izy no ny anaranao ary hamasiny no ny fahamarinanao. Natanjaho ny finoana sy ny fitiavananao izy amin'ny alala fanaino masina mba tonga azy ho tena mpiasa ny tany bolokao, mba
ataovy sasy mahatoky izy amin'ny fitorenany telonao ampionana sy anoro ary hananitra ny famorana sy ny fahendrena rehetra ary mba iseho mpitandrina tsara ny raharano rehetra amin'izay rehetra ataony. Mombaza ny ady-panahy sy ny mpaoriana rehetra ary ampaharito sy ampanatreho-tena eo am-pony izy mba iseho herinao amin'ny fahalemeny ampahavonkary araiky akasitranao ny asany. Ary rehefa tapitra ny androesany aoka izy mba hiditra amin'ny fifaliana eo anatrehanao ary mba hiara-mitovy ny fahasambarana mandrakizay olo-masina rehetra dia noho ny atakay ny lalan'i Jesosy Kristy Tompo. Raha inay izay ny-danitra ho amasina ny anaranao ho tonga ny fanjakanao atao ny sitraponao ety an-tany tahaka ny an-danitra. Meo anay io ny hanina saza ho anay ary mamelany elokay tahaka ny melanay izay leroko taminay ary azo mitondranao ny fahata-panahy fa manafahany amin'ny ratsy fa anao ny fanjakana sy hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Aoka hanao amen ianareo pastora. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ataontsika ny larakira 400 voalohany hatramin'ny 5 faharoa. Saoranay ianao Jesosy noho ny fitiavanao lehibe, noho ny famondram-ponao, noho ny fahasoavanao tsy hitalana. Fa nitendrenao ty andro ity, anirahanao ity mpanompo. Eny izao zay kely noho ny kely indrindra amin'ny olona masina rehetra, no nomena zao fahasoavana izao. Dia le tory ny anaranao amin'ny jetilisa. Miangavy Jesosy, ary tsany fanahy masina, na amiko izay miteny, na mireto vahoakanao izay miaino. Mba haindray ny teninao, ka ny herin'ny teninao anie, hanova ny fiainanay. Anaran'i Jesosy. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay voalahatra ho anjarantsika anio amin'ity alahady fahatelo amin'ny advento ity, dia izay hita araka ny filazan-tsaramasina, araka ny Mateo 7:1-10, ny 9:1-10 hatramin'ny 5:10. Mateo 7:1-10, ny 9:1-10 hatramin'ny 5:10. Toy izao mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Lazaiko aminareo marina tokoa, amin'izay nateraky ny vehivavy, tsy mbola nisy nitsangana izay lehibe noho Jaona mpanao batisa. Nefa ny kely indrindra amin'ny fanjakan'ny lanitra dia lehibe noho izy. Ary hatramin'ny andron'ny Jaona mpanao batisa ka mandraka ankehitriny, ny fanjakan'ny lanitra dia rombana, ary ny mpandrombaka makazy ankely. Fa ny mpaminany rehetra sy ny lalàna dia naminany hatramin'ny Jaona. Ary raha mety mandray ianareo dia izy no Elia izay ho avy, izay manatsofina hoentiny miaino aoka izy iaino. Ry Ray Masinao manamasinana eo amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ry kristianina malala mamonjy ity fotoan-dehibe eto Trois-Rivières ity, ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raitsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Alahady fahatelo amin'ny advento ity alahady ity, araka ny tradisiona ny fiangonana dia misy alahady efatra. Ny alahady mialohan'ny krismasy na Noely dia ireo alahady efatra natsoina hoe alahadin'ny advento. Misy lohahevitra dinihana isaky ny alahady amin'izany, ka ny anio dia ny fitiavana
no amalady fatelo azy ny ameriny a dia ny fifaliana. Amin'ity alady ity no hitarafany ny fitiavan'i Jesosy, ny fideran'i Jesosy any Jaona mpanao batisa. Ka ilazany hoe amin'izay nateraky ny vehivavy tsy mbola misy nitsangana izay lehibe noho i Jaona mpanao batisa. Nahoana i Jesosy no miteny an'io? Inona ny zavatra nitsangana tamin'izany? Any am-ponja i Jaona no maniraka ny mpianany, dia makany amin'i Jesosy, anontaniao izy, ianao ve ilay ho avy sa mbola misy hafa no andrasantsika? Fanontaniana mahagaga ihany izany, satria raha ny tantara andresana dia i Jaona mpanao batisa ihany no nahafantatra an'i Jesosy fony izy hataony batisa, ka nilazany Jaona hoe izaho no tokony hataonao batisa, ianao indray ve makaty amiko? Niara-nahita ny fanahin'Andriamanitra nidina tahaka ny voromailala i Jaona, araka ny filazantsara, araka ny Jaona ihany koa dia ahitantsika ny teny Jaona manao indro ny zanako n'Andriamanitra izay manesitra ny fahotany izao tontolo izao. Nahoana indray izy eto no manontany hoe ianao ve ilay ho avy sa mbola hafa no andrasantsika? Azo eritreretina ihany fa miseho ny maha olombelona ny Jaona mpanao batisa, satria na dia nanana andraikitra lehibe aza izy dia mety ara-pahoriana ihany koa, ka tonga hatramin'ny famonjana eny am-ponja izy, ka ao anatin'izany fonja izany. Tsy mora izany, ho an'izay nandalo tany dia mahita hoe tsy mora. Fa rehefa matory dia tery dia miara-miteka, hop dia miara-mitodika droite, hop miara-mitodika gauche. Zany hono za mbola tsy tany isarako an'i Jesosy. Mety no isaina koa izany, fa anatin'izany olana izany hoe nahoana ary ty zandrikely ty izay Jesosy le koa zay? Nahoana izy tsy manafaka? Izy nefa le Mesia. Mety ho nisaina tahaka ny Jiosy fa izay koa izy, fa nanantena fahatongavany Mesia matanjaka, mahery anady, ho tonga de façon spectaculaire anafaka ny zanak'Israely amin'ny fanjanahany Romana, manantena Mesia armé jusqu'au dents. Jereo any ny valiteny Jesosy mahiratra ny jamba, afaka na mandriny atsangana ny maty. Diso perception atao hoe Mesia ny Jiosy, nanana wrong perception izy ny amin'ny Mesia ny amin'ny Jiosy. Fa ny maha Mesia ny Jesosy dia izay atongavany hamonjy zao tontolo zao hombohina eo amin'ny azo fijaliana, fa ministère de guérison izany no antom-pisiany Jesosy. Io koa mety mahavoantsika io manantena Mesia hafa io, dia manantena Mesia politika fotsiny ihany, hanafaka ny firenentsika amin'ny fahantrana, manantena Mesia ho mpanasitrana fotsiny ihany, manantena ho Mesia ho agent d'immigration, ka raha mangataka visa dia azo, manantena Mesia hanafaingana ny taratasintsika, azahoantsika ny résident permanent, manantena ny Mesia hamaly ny etaetatsika amin'izao fiainana izao, ny etaeta arak'izay lazainy pyramide de Maslow, ny besoin physiologique toy ny sakafo, besoin de sécurité toy ny stabilité eo amin'ny asa, eny fa na dia ny besoin d'estime aza dia hitadiavantsika an'i Jesosy. Na dia eo aza ny fahadiso-kevitra maro samihafa na teo amin'ny Jaona mpanao batisa na amin'isika koa, dia tsy manala ny fijerin'i Jesosy atsika izany noho io andraikitra mankadiry izay apetraka Andriamanitra amintsika io. Tsy misy nasandritra ho lehibe noho i Jaona. Ny teny grika ampiasaina eto dia egero, amin'ny teny anglisy to raise up, fatatsika le hira hoe you raise me up. Nahoana i Jaona no nanana zany qualité izany, na dia teo aza ny fahalemena. Satria Jaona mpanao batisa dia nanana anjara toerana lehibe eo amin'ny tantarany famonjena. Izy no manomana ny fony olona amin'ny fahatongavany Mesia. I Jaona mpanao batisa no mpanomana, préparateur. Izy koa no mpialo lalana, précurseur. Lehibe koa izy satria izy no transition mampitohy ny testamenta taloha sy ny testamenta vaovao. Lehibe noho ireo mpaminany izy, fa ny mpaminany maminany ihany miteny mialoha fa i Jaona mpanao batisa dia manatrika ny fahatongavan'i Jesosy, vavolombelona manatry maso izy. Raha ny fijerin'ny docteur Martin Luther momba ny Jaona mpanao batisa, hoy izy i Jaona mpanao batisa no lay manondro an'i Kristy, izay ombony amin'ny azo fijaliana, hany mpamonjy tokana, le seul sauveur. I Jaona mpanao batisa koa manana anjara toerana lehibe eo amin'ny toerany lalàna, fa izy no figure par excellence de la loi.
izay mampiariary ny fahotan'ny olona fa manomana koa ny fiaviany ny filazantsara. Raha ilay teolojiana suisse iray Karl Barth no milazany amin'ny John mpanao batisa dia i John mpanao batisa no acteur, mpandray anjara amin'ny tantaran'ny famonjena ka iatsony olona rehetra amin'ny filibana. Hoarin'i Jesosy amin'ny Elia mihitsy aza John mpanao batisa eto. Ny antony dia ny fiandrasana eskatolojika teo amin'ny Jiosy dia tanteraka eo amin'ny John mpanao batisa araka ny voalazan'ny Malaky mpaminany hoe indro aho aniraka ny Elia mpaminany aminareo dia ny mbola tsy tonga ny andron'i Jehova ilay lehibe sady matahotra. Malaky 3:7. Ary amin'izany toroteny John dia miompana tokoa amin'ny famerenan'ny fony ray amin'ny zanaka ary ny fony zanaka amin'ny ray fandrao avy aho ameliny tany amin'ny fandringanan'i Jehova. Na sandratra ho lehibe John, na inona izay endrika isehony maha-olombelona azy, na tsy dia ho isan'ny mpianatra Jesosy ka nanaraka azy John, lehibe koa toa ny Elia izy, ilay mpaminany tsy mba nanandrana fahafatesana fa niakatra velona any an-danitra tamin'ilay kalesy avo. Elia sy Enoka izay no amin'ny asa soratra ny Testamenta taloha ny mpaminany tsy nanandrana fahafatesana. Etsy an-daniny anefa ho Jesosy, ny kely indrindra fanjakan'ny lanitra dia lehibe no John, entina ilazana isika olony fanekena vaovao zany, fa ahita famantarana maro isika siny zay fantatsika amin'ny endrika miracle Matthieu 1:1-10. Ahita zany famantarana zany izy, no ahita koa ny fahafatesan'i Jesosy eo amin'ny hazo fijaliana, no ahita koa ny fitsanganana amin'ny maty, no handray ny fanahy masina. Isika no kristiana malala no lazain'i Jesosy fa manoatra ny John satria isika no olony fanekena vaovao. Lehibe no John asika satria mahita ny famantarana maro eo amin'ny fiainantsika izay karakarahan'i Jesosy ny fiainantsika amin'ny fomba mahagaga tsy takatra ny saina. Ny famoana amin'ny finoana, justification par la foi. Ka isika no mandray sy mianaka ny famonjen'i Jesosy eo amin'ny hazo fijaliana ka ampaherezana amin'ny teny sy ny sakramenta eto amin'ny altara tanteraka amintsika ny famonjen'i Jesosy. Zay mahalebetsy. Isika no ny fanekena vaovao satria mahita, raha ny teny grika zany dia misy blepo orao mijery, mahita sika fa mahita amin'ny alalany zany fahasoavany zany ka mahita sy mahalala ny famantarana ataon'i Jesosy eo amin'ny fiainantsika. Mahita ny famantarana sy na miracle ataon'i Jesosy amin'ny fiainantsika. Raha zany no miresaka azy, ino daholo ny famantarana sy ny efa nataon'i Jesosy teo amin'ny fiainantsika. Samy mandinika an'izany. Ny amanokana dia rony sy gana. Mbola kely aho dia nanana tsy fantatry mauvaise habitude ve sahy fa mihinana éponge. Eo amin'ny taona eo dia homaniko ny éponge. Asa ny vitamine éponge morana ohatra zao ahy. Fa ny angafiko fotsiny dia azo taonareo pasteur éponge. Gaga ny ray aman-dreny, ino ty mena éponge dia. Fa tsy mila goûter tamin'izany fa ny éponge ny haino ny areoan'ny Madagasikara ny fianakaviana akaiky mantsara zany. Raha voatonga l'entrée, abrimo ny kokodoro fa ino raha voatonga ilay mpihina ny éponge. Nentina teo amin'i Jesosy. Jesosy azafady fa mihinana tsy fihinana ty zalahy ty. Nentina mba mpifito andro. Afaka ny fihinanana éponge. Tsisy traitement psychologique tsy siny fa noho Jesosy afaka ny fihinanana éponge. Famantarana eo amin'ny fiainantsika izany. Nisy furankle koa tato amiko tato, mbola ato ny trasiny. Zay lina dia afaka mijery. Fa ivoto. Fa nentina teo amin'i Jesosy koa izany. Dia ohatra ny tanako nangarona azy, maina teo eo ny fety. Tsy ny aretina devoly ihany ny sitran'i Jesosy, fa naretina medicine. Haiza. Mahita ny famantarana ataon'i Jesosy eo amin'ny fiainantsika. Ny 9:10 amin'ny texte anjaratsika ty, Jesosy milaza dia hatramin'ny andron'ny John mandraka ankehitriny, ny fanjakan'ny lanitra dia rombana ary ny mpandrombaka makazakery. Entina ilazana indrindra zany fa raha miasa Andriamanitra mandefa ny Mesia ho mpamonjy zao tontolo zao dia miasa koa ny fahavalon'Andriamanitra ka manao izay farahery misy sakana. Izany filazany tsara zany. Ny teny grika ampiasaireo dia piastes. Itiny ilazana hery, violence, force.
fa tsy force tsotra zany fa nisika koa mpanompo ny fanjakalanitra koa dia hiara-ny fampiasan-kely ataony fahavalo raha hitanisa tsika janonampanao batisa tapadony afara jesosy tenany hazo fijaliana reo mpianatra araka lazaina teo afa-tsy jaona dia nandalo mafy tao zany hazo fijaliana zany e amin'ity texte ty mantsy aloha teo teo tsy azakina mpianatra tsy mitondra ny hazo fijaliana raha fa olona tena mpanota matevikoditra teo amin'ny firenena zany ombona amin'ny hazo fijaliana zany marary zany fa midefie ny force de pesanteur ianao raha lefa amin'ny hazo fijaliana les forces les poids mitambesaky marary zany ka isika zay mpanompo ny fanjakany lanitra dia hiara-ny herisetra ihany pastora ianao azagaga raha mpiasa hery manohitra anao ny fahavalo ny filazana mpiandry ianao samy mahazo cadeau io zany le olona mpamefanevena dia fampamanana pakelo dia isaky ny occasion izy dia avoaka raha mpiandry anao ka tsy zany dia soraka ny jesosy manana raha matotena nanoana am'zao aza fampona zao fa raha nareo sendany hoe andeha anotsy famatovaly asa na ianao misy olona tianao mihitsy ny angambany miany tianao no zay fa izy miaraka manompo misy mampiasa kely filohan'ny komity ianao misy mampiasa komity isika misy mampiasa elo ny tena tsika komity tsy mavoala enjehan'ny olona isika misy mpiandry anakiraha zay tany andringitra faritra mbaravay mbola jeune kely izy dia natokana mpiandry rehefa vera tany fiarahamonina dia nenjehan'ny olona dia mba reraka ihany efa nenjehan'ny olona mokana dia hoe mora no miteny azy rehefa tsy ianao ny amin'ny toerana fa rehefa tena hiara ianao dia reraka ihany dia nangady mandeha nirera tany amin'ny mandeha foazana zareo zay raha lehibe dia mangataka mba atsatra dia fahaenjena tia gataka vavaka ny mpanompoandriamanitra dia mivavany ampitombona ny fahaenjena tombo atsika zany fa momba atsika mandrakariva Jesosy izy re Emmanuel kalazantsika tsy hoe Emmanuel ino miara anahino isi Elohim andriamanitra le Emmanuel Jesosy miaraka amitsika ka miteny zao momba anao mandrakariva ambara patonga ny fatapera zao ny momba dia izy miaraka amitsika zao ny tsarovy fa isika rehetrareto dia samy nandeha roplana rehefa tonga tekarata sany isy nandeha samy nandeha roplana tao fa iny roplana iny ny avion rehefa midécolle dia tsy maintsy midécolle à contre-vent jery ny direction amin'ny rivotra izy zany dia mifanohitra amin'iny no afahany miakatra fa zay mahatonga azy handeha en sécurité ary maingampandeha ka zagaga noho ny amin'ny fanenjena sy ny hazo fijaliana zay miatra amitsika fa tsy maintsy mitondra ny hazo fijaliana zay manaraka an Jesosy fa zay tsy mitondra zany dia tsy mendrika ho an Jesosy omaly ny fotoan'ny fianakaviana malagasy nampianatra anay ny amin'ny leadership ny foromahery fa rehefa antitra be izy efa tolotana dia mbola manana seconde fille nefa mialohany atongavany amin'izay seconde fille zay dia esoriny volony esoriny ny vavany rehetra misy zavatra maharary aoka isika tanto maharary fa na be fahavalo araka zany aza ny fanjakany lanitra isika koa dia nirahana toa ny jaona mpanao batisa hanomana ny fiaviany Jesosy amin'ny lafiny eschatologie hanomana ny fiverena ndray ka hitolitsika ny fibebahana fa am'izao andro farany zao dia mankamamota ny olona jereo ange ty olona anankiray ty misy marary anankiray tenatena voasary sakafo ny voasary jereny misy olitra ny akondro ihany biby tsisy olitra ny voankazo tsisy olitra fa ny voasary misy olitra jereny misy olitra le voasary izy nefa tena tenana voasary jereny ndray ny anankiray ndrisy fa misy olitra inona nataony farany inona solution hita piany jiro izany fiarahamonina misy amintsika fiarahamonina magnapika jiro ka lomano anatin'ny fahotana io no andrahana atsika fiarahamonina be famalina be raisonnement ndrindritsika tepitan-dranomasina ndray maka tety tamin'ny zanany ity ray mpianakaviana zanako
ratsy mitoka dia ina ny tenenao azy fa ratsy dao fanao démonstration aminao izy le mpianakafe nakavery izy dia rano mangatsika dia nasiny rano mangatsika anatin'ny very dia nakakankana izy very de terre nataony ao anatin'ny rano mangatsika dia ahoana ozy izy velona vely akankana izy tsy velona velona aveo izy nakavery indray dia nalay nitoka dia nataony ao le toka nalay indray le kankana velona teto nataony tanaty le vera misy toka dia nanina le kankana maty hitanao zany zanako ratsy mitoka dia ozy le zanany tsy rototra ny tena day to aleo zay sotro lehibe koa amizay maty ny kankana atao anatin'ny zany angeny fiarahamoninatsika mahita vany fô olo empamanitra ny olona misy foana ny asa fitoriana atao foana farana ny afatra farava teolojiana Rodolphe Bultmann teolojiana allemand anankiray dia mametraka atsika amin'izany anjara zava-dehibe ny asa fitoriana anomanantsika ny fony olona fiaviany Jesosy fa tsy mitory any isika fa isika koa no miaina zany fiainam-pibebahana miaina zany fiainam-pibebahana fa tsy lasa ohatra ny mpanera atsika zany amin'tolo fotsy mpanera ho an'ny Tanarivo ty Tanarivo ty Tanarivo ny olona mandeha ny Tanarivo izy tavelo kandreo fa tena mitory an'i Jesosy tsika ary hoany isika ny voaka ny fanjakany lanitra ka nahinana ina falembentsika tafin'i Jesosy voninahitra kapoty mety Jesosy toerana isika raha Jesosy asa no manome estime antsika mpamin'Andriamanitra isika koa tokony hifanome voninahitra anatin'ny fitiavana rehefa mba misy tsy metimety aminao hoe ataovy misy solomason'i Jesosy dony tsy mety inakany ny omby tany Eropa tany dia tadevitra manam-pahaizana le vilona zany mavomavo be tsy appétissant ina ny hevitra hitany manam-pahaizana nampanaovana solomaso maitso reto dia nasotoa rehefa misy tsy metimety aminao atao solomaso maitso ny Jesosy tsy metimety aminao ny komika atao solomaso maitso ny Jesosy fa izany no ilaina amintsika manana mission-tsika dia ny ampiveratra ny filazany tsara aty amin'ny faritra ny reka faritra ka ho tonga synodam-paritany lehibe anankiray indray ity amonjentsika ny fanahin'olona aty amin'ny zay paritra ka na olombelona mety sarasara tao an'izao azy tsika tokony omeny Jesosy atsika androany mankanisa ty amika anareo rehetra zay miasa fantatra sy mavesatreto fa izao no anome anareo fitsarany voninahitra ny man'Andriamanitra le zanaka ary fanamasina zay hatramy talindrindra ka manisy amen lesy fitana ho aminareo rehetra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy sy ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana amin'ny fanamasina amen.
indro ny raha aman-drenareo izay napetraka Andriamanitra indraikitra ity fikandremana ity. Ny maharay aman-drenina dia tsy ara-taona fotsiny na eo amin'ny fahafotsian'ny volo fa amin'ny andraikitra koa. Dia misaotra ny tompontsika nametraka azy ho ray aman-dreny eto aminareo. Didy fahefatra rahateo dia mampianatra antsika ny amin'ny andraikitra sy ny adidy apetraka amin'ny mahazanaka. Nefa koa ny ray aman-dreny koa dia Andriamanitra ny antsoiraka mba ny andraikitra ny zanany dia mahaiza ny fampitondra, mahaiza ny fanaraka tsara ary mahaiza ny fampivavaka sy ny fampitondra ao anatin'izany. Dia ny anaran'ny solondaparitany filoletana malagasy no miara-bany rehetra na mivady amin'izao fotoana lehibe izao. Tsy ataonay ho zavatra kely ny androany tomponareo ao aty amin'ny filovana Montréal, misy tsodrany kely koa izay atolotrainareo. Mbola iray ihany zareo rehefa nareo rao mbola mahay teny gasy tsara, mbola mahay teny gasy nareo rao. Mety fa tsy mahay tsony fa rehefa varanvarina ka dia nianara teny gasy tazominy teny malagasy teny ratsika dia afaka mipetraka nareo menakavy rehefa avy eo dia teny. Toy izakihany ny fampiasako fitenenana ny iray faharoa dia efa natombotra azy mivady ho atao anatin'ny fileovana izy mitondra fileovana dia mankasitraka anareo ny fampiasana azy ho pastora mpiara-miasa tonga teny Montréal nareo ratona mbola vola azy miparasoa izany ndraikitra izany. Araka ny voalaza teo dia izy zany no voaloham-bokatra aty Canada teo farantany. Tsy hoe izy pasteur voalohany rehefa misy atao solokray aman-dreny fa izy zany pasteur voalohany. Tonga ao ve nareo le mpianatra pasteur rehetra izay mianatra théologie mba mitsangana hoe tonga ny pasteur Landry izay efa natokantsika teo dia mahatsara ao am-bavaka amin'izany. Mbola tsy pasteur zay nefa ray aman-dreny izy mivady eo. Ny andraikitra miainga ny mpampianatra sekoly-alahady, ny taiza tanora dia lasa mianatra pasteur tamin'ny andro mamanelaka maneraka azo pasteur. Ary isan'ny ray aman-dreny manana mpahaizana lafo ny lalàna ny ankiray mpampianatra teny anglisy fa tsy safidy izy mivady nanao ny raharaha pastorale eo amin'ny fiangonantsika. Dia ny ran'Andriamanitra teo farany tany rehefa avy nandalo ireo ambaratongan-drafitra sy dingana atao fiangonantsika. Ho tanterahana amin'ny ady herinandroany ny tsobila sy mivady. Ny solondaparitany SPFLME dia efa tsodrano tanterahana amin'izany tsobila izany. Misy ampahany aminay no avy misy tsy afaka tamin'ny andraikitra dia tsy ho tanteraka ny fanatreana azy kely misy tokony andraikitra ihany dia tsodrano vady
manolotra miroa fotoana sahady ny tsodrano anareo vady amin'izany fotoana lehibe zany ke Jesosy momba mitantana ary haran'ireo zandro marobe teo reny. Raha atao fitentsika zany zao dia nareo coach ho an'ireo zandro maro izay voalana topolojia mba ho tena veteranina izy reny. Raha raisitsika ny olana ivelany raha ny Eropa dia tsy mbola atao veteranina maro fa mbola ampianarina na veteranina azy. Eo nareo zay gardien zany fampianarana marina na veteranina zany mba hampianatra zareo zany tsika raha soa amin'ny fotoana lehibe zay efa mianatra amin'ny fotoana folo. Fa
tanana ampiasaina Andriamanitra manidina miasa fiambeleza. Misy ny leader mitariky ny fampielezana misy tazantsara tsy amin'ny fahalalana. Misaotra ny commission de partage SPFLE zay la fetany blanc koa dia ao ny filometra pasteur Nicolas Ledisance secrétaire nasamby ary mbo manontolo fa tsy vory ny voana fa tsy tateraka zay foan'izao. Misaotra ny fileovana i Canada fitaneny filo fitandrena fileovana sy ny filoanevitra ary ny olona ny président sakeny. Misaotra ny fiangonana de Monville makasika. Misaotra ny fatongava ny fiangonana rehetra mijoro eto Canada ny fiangonana Lavalava, ny Virgem Canada Montréal, ny Virgem teneny Philadelphia, ny FMC sy ireo tsy voatanisy ihany koa. Makasitraka antsika rehetra tsy hanavana. Misaotra ny Sodabartany Thomas any Madagasikara, misaotra Sodabartany Avony ao Velatso mandray. Tena nandray tokoa izy ireo ary dia tonona saona président Mahay Zanary sy ny pastora zay karakara mandray na diadany andro pastora Tena Sandry. Tsika ao Thomas Mario tsy adino ny président Sinoda Toto Chrysostome sy ny pastora Marara Narson zay nanaovanay fianaratra. Makasitraka antsika rehetra tsy manakavaly tokoa. Misaotra fianakaviana koa. Misaotra ny vady malala. Izy tsy hoe midera vady may mandihy fa tena mahafinaritra izy. Misaotra ny reny malala koa manatrika eto amin'ny Madagasikara. Mama Rasazy Fogelilay. Ao koa ny mama Faroa Seny Ndora. Makasitraka tany vanikilakana tany mandreny tsara. Lava ny teny iveriny kisoa, lava ny aitra aloha zany iveriny kisoa fa tsy ny teny lava. Dia ajanaka hatreo ny fisaorana fa tsy ny kely fa ny tena hoe veriny vokatry ny fona. Miangavy ny pastora rehetra izay tonga eto mba hitsangana. Pastora Zoky fankasitrahana atolotr'izay mivaky mianakavy mananatanterahana ty fotoana ity fa ianareo mitanana teapela-tanan'Andriamanitra solotena Jesosy tamaso tsy hita maso Jesosy teo fa eo manatrika eo izy mifanana ianareo solotena Jesosy nanatanteraka ny fankanana ordination natovany makasitraka ty dia Jesosy any hamaritahitanareo dia ho fanamafisana zany fisaorana zany. Dia misy filaretsoa fanomezana miasa afatenay mianakavy totra ny anaran'i Jesosy. Amin'ny arana rehetra no misaorana mianakavy ny fanomezana izay natao dia rafiretra any Jesosy. Raha ohatra tena ny fikazan-daranga tsy verena telontsony dia misy zavatra vitsivitsy no resahana. Ny anankiray mbolay voliketsika komity rehefa avy eo ny fanelintsika araka ny fanatao dia miasonota ity faritra Canada ity fasindapartany Eropa fa nakosindapartany kosi nakofanamana zany sy tena mitao vitsivitsy. Isang taranitsika rehetra sy lafiaratra. Ilay faharoa dia maniry ny isian-setanteraka ty Canada. Everiko izay tandrify tanteraka zany. Fampianarana teolojia amin'ny olona atao setanteraka zany. Dia mpampianatra atao ilay rehetra pastor mandika ny fampianarana teolojia rehetra mafana ety manomana ao tanora izay manana fanorina miaraka teolojia.
Raha ao anatin'io zany kokola rehetra zay te anatra teolojia dia miditra ao anatin'io rehefa lazona fantatra zay te anatra pastora mianatra izy. Io zany hoe entsika ny fivelokazarefitena ny volana février mars eo dia ny programme mpampianarana ny famiany misafa afatsika mianatra io zany. Mino fa marina te anatra an'izany teolojia tokana zany taona eo fianarana alamin'ny technicien mba afatsika manatanteraky azy. Raha ny Madagasikara izy dia présentiel fa hitatsika hoe zay tsara azy ity satria olona miasa ny fotoana iona leke farany dia brasoa amin'ny tanora zay manao conservematy ny ao Montréal zany tsy afanamarika ny tenako satria tonga dia mifaty manakako dia brasoa reo. Manao veloma sara tokoa fa tsy maintsy miverina raha pitso manao recherche kely ary fa tsy maintsy fitaina amin'ny volana jolay ny fianarana izay ataoko momba ny leadership. Izy io dia natokana ho ana filoam-piangonana maneran-tany izy io dia tsika fianarana isany eo. Eritao tsy afaka nianatra mihitsy. Eo manomboka février zany miverina dakilasy indray. Mianatra dia tsy maintsy fitaina ny volana jolay botra. Efa manana ny thèse zay fanohanana an'izany zany tena koa dia ny recherche ambelavava kely. Izay tsy afahana mijanona loatra amin'ity fa amin'ny heritaona efa misy programme zay garenantsika eto dia mba manao lavalava izay tinarina dia marasotsika rehetra. Eto tonga aminay fanazaram-pirenena amina protocole zany sika zany mikataka ny filoahevitry ny fileovana ny matoa manitra ny afara anigasianana izany nasolona aminay. Indrindra dia sonany mantsy ary ny sisiny fampianarana ny kiandro ity andro rosy makany krismasy fa feno miendrika krismasy iny trano fiangonana ary jerentsika rehetra koa dia efa femendrika krismasy miramirana sotan'andriamanitra fisomatsara ty andro ty miara-matsika rehetra aloha ampitombo izany mpiasa izany ary manaraka izany dia miarahaba any pasteur Landry Mivady. Azo eto aminareo tarakaray tsara izy mivady. Tsy hoeto amin'ity fitalemana ity zany hoe mangalasy manisika pastor zany. Misy fiangonana manao an'izany. Fasopiraka son'ny Kristy io dia no fesikely sady mahay manaza vahiny, mandray vahiny, mahay manaza ray aman-dreny ary miara-miasa aman-dreny. Zahay teto aloha dia tena tsy nahazo zany fa toraka voninkazo areo matetika voalaina teto. Makasitraka anareo miralasy ny borano fitandremana zay tsia pastor, manaza pastor, manona pastor. Dia zay efa nataovana taminay zay sy tamin'ny ray aman-dreny pastor zay fa zay efa nitora teto ihany koa no mbola raisanareo mitiavana azy mampijery koa nyresetrika izao zany sady tsitsika izy no mijery ny pastor vaovao dia tombo miasa aminareo toko koa hamokatra be lasa filovana afaka eritao tahiry sosotoko fakasitraka iny. Ataonao fileovana dia tsy adiny fa misy ny birao ny fileovana zay manana ny lefitra ny olona moa zany any dia pastora manitra dia afara mivady katakanareo tsara dia efa pastora ka tsara fotsiny izy io fa nozary ferany zareo ampiakarana sakamo mihitsy fa resaka taminay izy efa nanatra teolojia izy io zany tsara fantatrareo ary mivononanao pastora oui ka ny antara ihany tsy division'ny pastora fa tsy matory andro amanazy izy mivady io afikarakarana ny fampandrosoana ty fileovana ty. Kana zany dia fifalenao anay président magnatra mivady ny miarava reo
miarana nobaketsika raha fony olona visivisy sy fiangorenana anankiray a ty fileovana ity zao lasa fileovana sady namoaka pasteur voalohany isan'ny fondateur izy mivaly a sy isika rehetra zay miaraka amin'n'be zany makasitraka makately ma fiara-miasa mafinaritra ny tompony sitady tsy adino le katekista rehetra atao anatin'ny fileovana ty mankataka ny katekista rehetra ao anatin'ny fileovana mba hitsangana mivaly raha ao ao katekista patrika mitondra ny figoronento ao katekista de Limonville iaraky merina Liozana lasy diso ao katekista ny Québec zay hitako ao tsy misangana mozy vareo ansangany io izy katekista Christian Martin le sary fantasiny le miaravanareo a misy katekista feo zay ao le miaravanareo a efa miaravanareo vaty zay sy tenany Europe zay manapaka tour de suite tena fofala komatsika niona sy resadresaka la fifanilonay atanatin'ny filovana mambaina vaty ivavatoa matetika iany mampifadarana vaty isitazy sokalena to colonel Alban Vady atofotena vady nosotena ny sotakakany manitsika amizao fitoviveo anatin'ny ordination zay fampiran'izao tamin'ny Saint-Paul sy ordination zay nataontsika tampileovana dia misy délégation maromaro mitondra teo izay le matanjara zay mitondra délégation mampidika miaraka amin'ny vice-président mitondra fileovana maromaro sy tena manatrika an'izany dia faly zay teny anadamo sy tena ny sotapatrany européenne miarava sy mamangy miaraka sosokony figonana no miaramanana amin'ireo firareo rehetra sy fiarabana zay natao ny mitondra filovana teo manomboka amin'ireo ray aman-dreny pastora efatra mbaralany ny filovana ray manontolo zay kariny ny filovatra mivaly sy ny borao miara-miasa ny fikandremana rehetra zay mirafitra ato anatin'ny filovana Montréal ary isika kristiana rehetra aty mandeha filovana Montréal Canada fifanina lehibe satria ity no fotoa lehibe faharoa zay miaratsika ary manonkay dia fanisesy ny fotoa lehibe zay miverimberena makateka Canada ahafahantsika mampitatra ny mbainday ny fitorena filazantsara ty fahatry ity dia misaotra manokana anareo tsirairay avy tonga maro miaraka teto sika tamin'ny teny ity sy miaraka fotsiny fa maneo ny fiombonatsika amin'ny alalana filehibe sy ny fanterasyany misaotra anareo ray aman-dreny ary fileovana ny fikarakarana fodafikarina ny programa ny fiarahatsika rehetra ny fandraisana na ny avenia Montréal zay mandray anay ny vice-président filovana vady na ny katekista menakavy zay eto Trois-Rivières zay makasitraka teokorehetra tsy adino ny misaotra ny technicien ty fotoana ity dia ampitaindavitra ny alalan'ny teknôlojia vaovao dia misaotra ireo technicien zay mampita mivantana ny fotoana lehibe satria tsy androana ary technicien ny fitendrena sy ny fanamafisateo sy mpakasary rehetra nateraka sy navady fotoantsika raha soatsika rehetra sika tomtompa amin'ny taona mantsika dia vereny ilay amin'ny événement fa zay tsara nizandrindray ny programa ny sotaparatany dia feny pasteur zay ny filovana telo Montréal, Québec, Trois-Rivières dia hiditra amin'ny etape faharotsika ny afileovana ny zay mbola tsy fileovana mba ahafahantsika mameny ny takina ao anatin'ny fiazakazaky ny rahafahantsika fa misy fiangonana maromaro aty faritra Canada ary ny programa zay
ny asonda faritany mety Amerika faratra sy Kanada ihany faritra any Amerika zany ny kondraikitra rahantsika rehetra ary teny faritra Kanada ety. Zany karazakarazany rahantsika zany no mana Jesosy mpianatra maro pastora andraikitra zany raha zany dia entsika bavaka zany fampiarahana programme zany. Pasotsika rehetra mipasoana ny vady pastora ary manakavy tanteraka sy lavidary ny asanareo. Raha maheno amin'ilay toriteny teo dia velom-bolo fa tena sady manampahaizana ny pastorantsika ity no afaka miatrika ny fanamby ny taona le fotoana fahatelo. Dia mirehareha zany ny fiangonana mpiarahana malagasy manana anareo rehetra izay tsara ofana mafy miara-teolojia ary tazona ny tradisiona maha-veteranantsika na pretelizana azy. Rehefa mijery ny pasteur Landry dia mahatsiaro hoe poids be zany pasteur mena ny Trois-Rivières zany dia andraikitra lehibe lafy fampianarana ngeza takizany koa sy ny fitarana fiangonantsika. Efa misy mitafika masina be lehibe izay efa nataontsika ny fiangonana izay mitady fanorena dia mivasoanareo mitondra filaovana vice-présidence nareo pasteur rehetra zany fitaranasatsika zany. Horehareny firenentsika ny fananana nareo rehetra. Rehefa maranana dia isika rehetra no nataon'i Jesosy ho evangelistra ary ho pasteur mitarika ary filaovana mitelo alana ny fandalinana ny rahana. Dia mivasoanareo amin'izany andraikitra samy izy ny tompo aminareo rehetra. Raha hery fa mbola be ny asa izay narentsika. Dia mirasoa ho an'ny fitandremana telo mahafotosoana tsara fampiarana-tsika ary dia ny tompo izay atao. Pamarana dia misaotra ny fiangonana